raha jereny zany lohahevitra zany dia misy zavatra tian'ny tompo ambara ampahafantarina ary tiany hazava amin'ny mpino zany dia inona ary zany dia ndeha ho jerentsika ary havana ny Exodosy 7:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 2:20 ao anatin'izany no akatsika ary ny toriteny manazava ny mpino ny tompo ho voerenana vakina ny andininy 7:20 sy ny 9:20 dia avy eo ny 2:20 ka hatramin'ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesoa. Ary rehefa nalefa ny Farao ny olona dia tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana makany amin'ny tanin'ny Filistina izy, na dia akaiky azy azany fa hoe Andriamanitra andreo anenina ny olona raha mahita ady ka hiverina any Egypta. Fa nentin'Andriamanitra ny vily ho amin'ny lalana mahazo ny anefitra amoron'ny ranomasina mena ny olona, ary vomana iady ny fiakatry ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egypta. 2:20 Ary Jehovah nandeha teo alohany tamin'ny andro rahona raha atoandro nitaridalana azy, ary tamin'ny andro hafa no ny alina ho fahazavana ho azy andehana ny andro manalina. Ny andro rahona tsy niala teo alohan'ny olona raha atoandro ny andro hafo na ny andro hafo no ny alina. Arak'izany dia ho jerentsika eto zany hoe inona ny tian'Andriamanitra ambara dia indrindra inona ny andraikitr'Andriamanitra ary inona koa zany ilay andraikitra antsika. Ny Exodosy 2:20 voatsarovantsika tamin'ny heriny fa io no milaza ny amin'ny fivoakan'Andriamanitra tany Egypta zany, ilay nandalo Andriamanitra ilay Paska izany. Dia izay zany ilay Exodosy 2:20. Dia ny 7:20 indray ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9:20 dia mitantara ny amin'ny nanokanana ny lamatoa. Io zany ny lamatoa rehetra na amin'ny biby na amin'ny olona, satria reo no reo no nentin'Andriamanitra nanafaka amin'ny vahoakany rehefa nandalo izy maty ny lamatoa an'ny Egyptianina, izay tsy nisy an'ilay ra teo amin'ny tolambaravarana sy ny tatam-baravarana tsisy rano zanak'ondry. Fa izay nisy rano zanak'ondry kosa indray zany dia ny tranon'ny zanak'Israely dia tsy maty ny lamatoa ka fanokanana azy ireo an'Andriamanitra. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9:20 dia eto amin'ity andininy 7:20 ka hatramin'ny 2:20 ity zany dia azontsika mena lohahevitra ny amin'ny hoe miaraka amin'ny olony Andriamanitra, na hoe ny fitondrany Andriamanitra ny olony izany. Rehefa vakina tamintsika ny andininy 7:20 dia izao misy lalana zany miala avy any Egypta nisy nivoakan'Andriamanitra mandrapahatonga any Kanana lalana mahitsy. Zay ilay andininy 7:20 io akaiky izy. Ka io lalana mahitsy io dia eo anelanelan'ny 12 andro hatramin'ny 15 andro dia tonga any Kanana. Fa zao misy ady mangotraka tsy maintsy hatrehana, dia ny fihatrehana amin'ny Filistina, ary natanjaka izy ireo. Nivoakan'Andriamanitra tany Egypta ny fahanakanina fotsiny. Fa zao kosa tsy maintsy namita ny asa fanandevozana izay nataony izany, izay nampanaovy ny Farao azy. Noho izany amin'ny ankapobeny tsy tena mbola vonona iady, ary izay mahatonga an'Andriamanitra hoe fantany olona. Ka sao izy indray zany ireo olona ireo miteny hoe andao hiverina, alao mba tany any, fahanakanina fotsiny, tsy nisy niady tany. Nefa avy eo mahagaga ilay andininy 9:20 tapany farany io milaza hoe voamana iady nivoakan'Andriamanitra mpandinika rehetra, dia milaza fa tahaka izao: voalahatra ho atokotokony 50. Zay zany ny filaran'ny olona nandeha hivoaka, atokotokony 50 eo zany, niaraka tamin'izay mba fitaovana hananany tany. Ka ny dikan'ity ilay voamana ty dia izao: vonona hiatrika ny zava-misy rehetra any anefitrany, na inona zany reto voakan'Andriamanitra reto. Ka zay zany ny lalana voalohany. Ny lalana voalohany dia lalana manitsy, fa tsy maintsy miady mafy, ary dia miady mafy mihitsy. Tsy nalefan'Andriamanitra amin'iny. Averina 12 ka hatramin'ny 15 andro dia tonga ny Kanana. Zay io.
le lalana faharoa indray amin'ny andininy fahavalamy folo dia somary niodidina dia io amin'izay dia hitantsika eo amin'ny andininy efatra amby folo miampita amin'ny toko fa efatra amby folo azafady miampita amin'ny 10 amby folo ny fiampitana ny ranomasina mena somary miodina io zany dia mandalo ny ranomasina mena dia iny indray mandalo any Sinaï sy ny sisa dia tonga any Kanana eo amin'ny herintaona eo indray iny ary zay no mampieritreritra eto fa maninona ary no 4 taona zay vao tonga tany nivoaka an'Andriamanitra so misy lesona sady asoahana avy amin'izany aloha zany voalohany le andraikitr'Andriamanitra ho ao Andriamanitra zany dia mahalala ny olony tsirairay avy mahalala ahy mahalala anao mahalala atsika tsirairay avy misy lalana tokoa everitsika fa mahitsy indrindra rehefa tojo-olana sy zavatra samihafa isika ary ara-dalàna zany lalana everitsika fa mahitsy amahana ny olona atsika fa saingy izao tsy sitrapon'Andriamanitra izay sitrapon'Andriamanitra izay ary zay mahatonga anazy hoe lasa izy aloha andao iodina makaty fa ty nitondrana anareo misy lalana zany mahasoa atsika hitondran'Andriamanitra na dia tsy mifanaraka amin'izay mety noeritreretintsika tsirairay avy ary eo le tian'Andriamanitra hoe misy tian'Andriamanitra hazava ao ampiny zany dia tsy ninakory fa zao amin'ireny lalana hitondran'Andriamanitra ireny dia misy fampianarana amin'ny fanarahan-dia azy amin'ny fanaran-dian'Andriamanitra Jesosy Kristy eo ambany fitarihan'ny fanahy masina misy tsy tiany tombo ampianarina atsika amin'ireny zany ny zava-dehibe dia zao izy no mitondra atsika zay ny zava-dehibe zany ary ao anatin'io dia misy an'ireto fanontaniana reto izay tsara hoeritreretina tsara ry havana ny amin'izany hoe ny tena tsara aloha dia zao mifanojo ny lalana tianao alesy ny lalan'Andriamanitra zay zany ny tena tsara indrindra faharoa misy lalana tian'Andriamanitra tondrahantsika fa tsika indray no midongo tsy handeha ary hita zany amin'ny fiainana andavanandro tsy misy ry havana no manana atsika hiditra any Kanana sy izay ihany ny tanjon'Andriamanitra na firy taona io na iodina makay izay voaka an'Andriamanitra eo dia entiny tsy hoe voaka tany Egypta dia very any anefitra any fa ho any Kanana misy lalana hitondran'Andriamanitra atsika ho any Kanana vaovao le miaraka amin'ny Jesosy Kristy dia ny fiangonana fa misy olona tsy te handeha misy olona te hijanona any an-trano lahady maraina misy zay ny lalany tsy misy afa-tsy zay zay ny lalany hitondran'Andriamanitra anao tsy misy voalohany ao ny tena tsara dia mifanitsy mifanojo ny lalana tian'Andriamanitra lalana tianao ale sy ny lalana tian'Andriamanitra hitondrana atsika faharoa misy tian'Andriamanitra mihitsy tia nitondrana atsika fa tsika indray no midongy ary ny lalana fahatelo dia zao ianao mihitsy no mifidy an'lizy dia tsy afaka nytenitsony Andriamanitra ka ianao efa te handeha andro misy efa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izao matsiaro ahako an'le namana zay nanambady dia hoe io lehilahy io vehivavy izy dia io ane tsy efa jereva vitanao zao fa tsy mivavaka izy jereva izy mbola manaonao ny fiainana amin'izao to zao za nitsy azy rehefa tonga ao izy tonga tao tsy voamaika nanadala le rangaka ianao no mifidy an'izay lalana zay zany le izy misy lalana fiditsika efa tsy sitrapon'Andriamanitra ianao efa mpivavaka efa nanolo tena na amin'ny tombo lasa mivarina ny amin'ny jentlisandray efa tsy sitrapon'Andriamanitra zany ka amin'ireny dia anjaso eo onjany fa amin'ireny Andriamanitra zany mety hanavitra iny tsy fantatra aloha fa Andriamanitra manana ny fanapahan-kevitra ny amin'izany diavana ka zay zany no anatra voalohany amin'ity ny andraikitr'Andriamanitra sy ny andraikitra atsika averiko ihany ny tsara dia mifanojo ny lalana tianao ale sy ny lalan'Andriamanitra zany faharoa Andriamanitra te hitondra fa ianao indray tsy te handeha ary fahatelo ianao mihitsy koa no ny safidy an'iny dia tsy hitan'Andriamanitra zay atao ry havana akoary amin'izany rehetra izany na manahoana amin'ireo le anankitelo ireo dia ome voninahitra foana ny tompo ome voninahitra foana izy fa izy mahafantatra zay ataony amin'ny olony izany zay ny voalohany ny faharoa dia izao indray hitatsika
eo amin'ilay fizarana faharoa 9/20 desana teo dia izao misy an'lay andro raona rehefa minina amin'ny atoandro ary ny andry afo rehefa inona rehefa alina satria nahoana hoy ny 9/20 tapany farany teo tian'Andriamanitra andeha foana mivoaka an'Andriamanitra amin'inona andro aman'alina lisona voalohany amin'izany aloha zao dia zava-dehibe hoe rehefa afaka ianao rehefa afaka amin'ny fanandevozan'ny satana satria endrik'izay le Egypta dia izao mandroso mandeha zay foana zany tsisy mijanona mihitsy tsisy maka-rivotra tsisy récréation tsisy vakansa mandeha andro aman'alina zay le resaketo zany ary zay no somary mavoatsika taranaka ankehitriny ary zay mahatonga an'Andriamanitra anazava amintsika zany tompo anazava amintsika fa zao ny mpanompony dia tiany andeha ary andeha miaraka amin'ny foana mampieritreritry zany ary tena mampieritreritry zany amin'ny androtsika zao zany fa dia misy koa ny tsy tia andeha ry havana any amin'ny Betsimisaraka dia misy hoe ohabolana hoe gisa manatody manelan'andro zany manatody izy androany dia tsy manatody indray raha piso dia manatody zany dia misy koa zany misy tia araka amin'andro misy tia andeha fa dia misy mijanona koa tsy sitrak'Andriamanitra zany ry havana mampahery atsika vao avy nandalo mipasika atsika teo fa tian'Andriamanitra tsika andeha tsy akitsahatra miara-dalana aminy amin'ity tany ity mazotoa mivavaka ary mazotoa makaty am-piangonana mazotoa manompo ny tompo faharoa le hoe androrahoana amin'ny andro andry afo amin'ny alina ny dikan'izany dia izao présent ary manaraka ny olony foana Andriamanitra tsy mafoy ny olony ny tompo indraindray tokoa isika rehefa tody zava-tsarotra olana saribahana zavatra manahirana sinsisa dia tratra ny fakapana hoe aiza ihany ary Andriamanitra aiza ihany ary ty tompo ity ary sady efa lasa saina tamin'izany ary indrindra matsiaro ny tanindrazantsika Madagasikara mihitsy efa sady sahirana zao tratra ny cyclone indray tapaka indray ny lalana samihafa any amin'ny toerana hafa tsisy rano ray bidon jaune va vidina 1000 ariary ary indrindra any amin'ny toerana hafa indray tratra ny tondra-drano sy mba mifanaka ho atran'le mba noarinana ritra ny firy andro dia oatra ny tena lasa saina hoe Andriamanitra Jesosy Kristy efa izinao ve Malagasy ahoana mbola eo ve ianao mijery sy mitantana ny Madagasikara sa tsy eo malasa hitrehitra iny tokoa fa saingy izao manamafy ny finoana indrindra ny tenin'Andriamanitra androany fa ny tompo rehefa ny teny fa miaraka dia miaraka amintsika mandrakariva izy ary tanteraka anie zany tao amin'ny Jesosy Kristy tompo Jaona 10 dia ahitantsika tsara n'le hoe Jesosy no inona mpiandry tsara mpiandry tsara dia maninona manolotra ny ainy amonjy ny ondriny Jesosy tena miaraka amin'ny ondriny miaraka ninona tsy araka hitsangatsangana fa hiaraka hitady sakafo amelina ny ondriny zany dia izy melolana dia manaraka ny ondry zany Jesosy Kristy mihitsy io endriky ny andro rahoana sy andro afo amin'izao androtsika zao mitantana izy mivimina izy mikarakara ny olona izy amin'izay mahasoa azy ary indrindra miaro amin'ny karazana amboady ny fahavalo ny asan'ny satana samihafa tsy izay ihany fa Jesosy Kristy koa dia niteny fa indro zao maninona ho izy Matthieu 20:20 indro zao maninona momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ninona fahataperan'izao tontolo izao Matthieu 20:20 tapany farany tsy mafoy atsika koa ny tompo tsy mafoy atsika Jesosy Kristy fa amin'ireny lalana hitondran'ny tompo atsika tsirairay avy ireny dia izao misy tiny ampianarina atsika misy tiny ho fatatsika amin'ny fanarahandia azy na dia somary mety ho sarotra azy eritrereto ary fandraindray ianao dia asain'i Jesosy mamakivaky lalana feno vato makarary tongotra sisisa
fa izy dia io ihany. Indraindray alaivo saretsaina fa mety baben'ny tompo ianao. Indraindray alaivo saretsaina fa mety tatana ny tompo ianao. Fa zao fotsiny tsy mahafoy ny azy izy, tsy mahafoy ny olona izy, ary zay ny andraikitra miandry atsika miaraka amin'ny tompo mandrakariva ary tsy mandao azy. Mitanjon'Andriamanitra amin'ny vahoakany tafiditra ao an-kanana. Tanjon'i Jesoa ho atsika koa dia tafiditra ao an-kanana vaovao, ary zay ny teneniny hoe any amin'izay misy any iny misy anareo koa zany. Any amin'ilay kanana vaovao ilay misy an' Jesosy Kristy. Tiany hazava amintsika izany fa zay ny tanjon'ny tompo amin'izao fiainana izao. Koa ny rariana ry havana dia izao, mba ho fatatsika ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'izay hitondrany atsika. Za manokana aloha ry havana tena amin'ny fiainako rehetra za tsy tena nalala ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy a. Ary isaorana ny tompo moa fa mbola ho avy ny fotoana izy vavim-belany amin'izany hoe fa 30 taona na mpitandrina izao. Fa za tsy naniry an'ity lalana ho mpitandriny ity mihitsy, tsy naniry an'izany aho. Za efa nanao fanadinana gendarme tamin'ny andra tamin'ny université fa tsy, nefa tamin'izany CEPE ny resaka gendarme fa tsy afaka aho. Zany ny tena mba tiako. Tsy nalala mihitsy. Fa zao misy olona indray nampiasain'Andriamanitra foana tamin'ny fiainako ampahany fa be deaibe a. Be deaibe. Mpampianatra lady zay ny namako naporisika ana foana, manaovy ianao pasteur. Tsy nieritreritra zany a. Manaovy ianao pasteur. Tsy rarahiko zany hoe retsaiko any, tsy nandalo taty aniko mihitsy. Saky meo zay zany foana. Farany dia nandramana dia nanao dia afaka. Dia ohatrany afaka tsy sazoko nama tsy fantatra dia. Io dia zao lasa pasteur. Inona ny tiako ambara. Misy lalana tsy fantatrao mihitsy. Fa misy koa zany amin'izao fiainana zao ampiasain'ny tompo akaiky ianao eo, anory lalana anao amin'ny fanarandian'ny tompo. Noho izany mila malina tsara tsika, miainy tsara tsika. Fa izao avy ny dingana lalàna ny sitrapon'Andriamanitra voalohany mivavaka ianao. Araka ny sitrapon'Andriamanitra ve ilay izy. Faharoa, jereo ny soratra masina. Ho zany hoe anao mpitandrina izany hoe ao ny asa tsara iny dia nandramana hoe asa tsara dia ndao ary zany ara-tsoratra masina zany. Dia manaraka nanontany zoky ray aman-dreny. Ray aman-dreny ara-panahy indrindraindrindra. Alohan'ny anapa-kevitra dia nanontany io fa tantaraiko anao fa ny 30 isan-jato ihany naporisika amin'ny endana mandeha. Fa sisan'izay ianao ve dia mbola andeha andray antsotrano mbola hianatra andray makatsy makarisy ny sisa dia hoe. Ary farany nandray fanapa-kevitra teo ambany fitariha amin'ny fanahy masina veriko aho mivavaka dia tarafo ny soratra masina hoe atsoratra masina ve le fanapa-kevitra raisinao. Ary raha mbola sahiranao dia manontany zoky ray aman-dreny ara-panahy. Ary ny farany dia izao mandraisa amin'izay fanapa-kevitra eo ambany fitariha amin'ny fanahy masina. Irariana ry havana araka ny nambarako teo hoe irariana mba ho ny lalana ny fidinao dia lalany tompoko atongavanao somatsara any kanana teny kanana vaovao. An'Andriamanitra reno voninahitra. Amen.